raha tena nalasa ny saiko de hoe fa maninona le firaisana no tena zava-dehibe satria ny fianakaviana rehetra mihitsy de miandro hoe hoany amin'ny firaisana isika ary ny mpifankaty rehefa mandeha am'izay resaka anakiraha zay hoe manomboka manaty invitation izy rehefa izy say no anaty invitation any aminao dia miomana fa mandeha mo zany vodiondry ary mandeha ny resaka firaisana io firaisana io de misy firaisana voalohany firaisana faharoa firaisana fahatelo firaisana fahaefatra firaisana fahaenina ary be de be mihitsy ny karazana firaisana fakatisanao de ny azo tonga de firaisana fahadimy azo no mety aminy ny mpifankatisa zandray afa mihitsy ny hoe hoany firaisana voalohany ka alohany makany amin'ny firaisana voalohany ary rehefa miresaka ny ao an-trano de ny zanako vavy zao hoany amin'ny firaisana neny zanako neny lahy koa de miteny hoe nyako zany zanako taminena zanako tany amin'ny firaisana zay ianao tsy haiko hoe mba ezika ovily anao ny tany farany raha ny anao zany ianao le mpivady io mba tadidinao ve hoe firy-taona lasa zay anao ny tany amin'ny firaisana voalohany sa firaisana fahatelo fantany tsy maintsy apetraky ny rehetra moa zany le izy hoe andro manandaza ny andanana ny am'zany hoe firaisana zany andro anakiray tsy ahiatonoana eo amin'ny fiainana zany ary ny tena mahavariana dia rehefa tonga zay le hoany amin'ny firaisana zay de metsiketsika daolo ny rehetra metsiketsika daolo ny fianakaviana rehetra satria izy roa hoy ijoro iaraka ijoro ao amin'ny firaisana zava-dehibe zany hoany amin'ny firaisana zany ary ny mpifankatiny tena tsy andro ny ry le fotoana andehanana amin'ny firaisana zava-dehibe io inona tena malinanao mpifankaty somary ohatrany raha pitso no hoany amin'ny firaisana ay tsy ndindon-daona io aloha miankina amin'ny safidiny rehetra e firaisana voalohany za firaisana fahadimy sasany ary moany amin'ny firaisana fahafito no mandeha sasany any amin'ny firaisana fahavalo fa io moa resaka mifankaty le izy